Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Voalohany indrindra dera ary fisaorana atolitsika ny tompo Zanahary ilay be fitiavana, ilay be ndrafo, ilay be fiantrana, ilay fatra pamela heloka amin'ireo mpanompony. Ary tsy adintsika koa ny mangataka fitahina ho an'ny mpaminany masina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salam. Inshallah ralasy ranabavy rehetra izay mpanaraka ny finoana. Androantsika de resadresaka kely koa ny mikasika fampianarana iray izay hita ao agnatin'ny Baiboly masina, ka hita koa zany ao agnatin'ny bokindreo musulmana atsina hoe Korany masina. Ny Baiboly masina de mampianatra ny fomba amampanao rehefa hitra ao anatin'ny toerana masina, zany hoe rehefa alohan'ny hitra ao anatin'ny fiangonana. Tahaka ny Européen musulmana misy fomba ataon'izy ireo rehefa alohan'ny hitra na ao anatin'ny fiangonana na hoe alohan'ny andeha hanompo ny tompon'izy ireo. Européen musulmana dia manaraka tsakany sy andavany ny fampianarana izay ao agnatin'ny boky masina Korany. Ka mba tokony toy izany koa ireo kristianina tokony manaraka ny fampianarana atsakany sy andavany izay fampianarana ao agnatin'ny Baiboly masina. Ny tompo Zanahary ilay tsy toa nilaza ao agnatin'ny Korany masina fa hoe ya ayyuhalladhina amanu, o ianareo zay mpino, idha kuntum ila sola, raha toa ianareo hitsangana ho amin'ny sola, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, sasao izy ny tarenareo sy ny tananareo ka hatramikio, avy eo izy safoy ny lohanareo, dia avy eo sasao ny tongotranareo. Izany hoe ny fampianarana ny Européen musulmana alohan'ny andeha hanompo ny tompon'izy ireo dia manao fidiovana masina, zany hoe misasa izy ireo dia misasa, manasa tarehy, manasa tanana, manasa tongotra, zay vo afaka miditra agnatin'ny toerana masina, afaka miditra ao anatin'ny moské, afaka mandeha manompo ny tompon'izy ireo. Donc izany fampianarana izany ny lalàna na hoe didy izany alohan'ny hitra ao anaty moské izany izay hita ao anatin'ny Korany izany, de hita koa zany agnatin'ny Baiboly masina izay mandidy an'ireo kristianina, izay mampianatra ireo kristianina mba hanao an'izany koa alohan'ny hitra ao anatin'ny toerana masina, alohan'ny hitra ao anatin'ny eglizy. Ka ndao ary jerentsika izany toky sy andiny zany avy ao anatin'ny Baiboly. Ndao ary jerentsika ao anatin'ny Exodosy toko 10 andininy 7 ka hatramin'ny 120. Jehova na hoe Zanahary dia nandidy any mpaminany Mosesy mba hanao zavatra anankiray atao fisasana, dia apetraka eo anelanelan'ny trano fihaonana sy ny altara. Izany hoe io toko sy andinina amin'ny Exodosy io toko 10 andininy 7 ka hatramin'ny 120 io, dia milaza hoe Zanahary nandidy any Mosesy, ianao dia manaova zavatra atao fisasana dia apetrarao ao amin'ny elakelan'ny trano masina sy ny altara, dia avy eo asio rano izany. Zany hoe Zanahary nandidy any Mosesy hoe asio rano izany atao fisasana alohan'ny hiditra ao anatin'ny toerana fivoriana hoe toerana zay misy an'le altara. Ka noho izany rehefa nahitany zany Arona sy ny zanany, dia nanasa tanana izy ireo sy nanasa tongotra, tahaka an'izay hita amin'ny fampianarana musulmana, zany hoe ny fisasana ny fidiovana masina alohan'ny hitra ao anatin'ny toerana masina, ao anatin'ny eglizy na ao anatin'ny moské, dia hita ao anatin'ny Baiboly, zany hoe mandidy anireo mpino mba hisasana fidiovana masina alohan'ny hitra ao anatin'izany toerana izany. Donc Arona sy zanany dia nanao fisasana izany, nanasa tanana zareo, dia avy eo tsy voalaza ao ny fanasana tarehy, zany hoe nanasa tanana izy ireo, dia nanasa tongotra. Tahaka izany fampianarana zany hitantsika ao anatin'ny fampianarana Islam. Européen musulmana alohan'ny andeha hitra ao anatin'ny trano masina, alohan'ny hitra ao anatin'ny moské andeha hanompo ny tompo Zanahary izy ireo, dia manao fisasana izy ireo dia manasa tarehy, manasa tanana, manasa tongotra. Izany fampianarana zany dia hita ao anatin'ny Baiboly koa amin'ny toko sy andina amin'ny Exodosy toko 10 andiny 7 ka hatramin'ny 120. Donc rehefa avy eo rehefa nandidy
tompo Zanahary nandidy Jehova ipaminany Mosesy hoe manova zavatra anao sina rano atao akaiky io toerana masina io toerana fivoriana io dia sio rano dia Arona sy zanany dia nisasa teo nasa tanana nasa tongotra dia niditra tao amin'ny toerana io dia avy eo tsy vitan'izany fotsiny dia nandidy ny mpaminany Mosesy Jehova iala amin'ny toko sy andininy io zany hoe Zanahary nandidy ny mpaminany Mosesy hoe raha ianareo izy miditra ao amin'ny toerana io raha ianareo andeha hanompo ahy amin'ny toerana io raha ianareo andeha hiditra ao anatin'io plasy zay manana maizy azy io dia midiova ianareo zany hoe nandidy Jehova any mpaminany Mosesy hoe midiova alohan'ny miditra amin'io toerana io tahaka zany fampianarana zany hita ao amin'ny musulmane Européen musulmane alohan'ny hiditra ao anatin'ny toerana masina ao anatin'ny moské dia misasa tahaka ny Zanahary nandidy mpaminany Mosesy zay hisasa alohan'ny hiditra ao anatin'ny toerana masina tsy vitan'izany ihany anefa fa mbola niteny Tompo Zanahary tamin'ny mpaminany Mosesy hoe izany fisasana izany alohan'ny hiditra ao anatin'ny toerana fivoriana dia na hoe zany hoe toerana masina zany hoe fiangonana dia lalana ho mandrakizay izany jereo tenin'ny Jehova amin'ny mpaminany Mosesy lalana ho mandrakizay izany zany dia lalana mandrakizay ho an'ireo musulmane lalana mandrakizay ho an'ireo kristiana ny fisasana ny fidiovana alohan'ny hiditra ao anatin'ny fiangonana alohan'ny hiditra ao anatin'ny moské indrisana efa fa nahoana ireo kristiana tsy manaraka an'izany fampianarana izany fa nahoana ireo kristiana tsy manao an'izany fisasana fidiovana masina izany alohan'ny andeha hiditra ao anatin'ny toerana masina alohan'ny hiditra ao anatin'ny eglizy tahaka ireo mpino musulmane alohan'ny miditra ao anatin'ny moské dia manao an'izany ozo izany na hoe fisasana na fidiovana masina izany ka noho izany hafatra ity ho an'ireo kristiana arao ny fampianarana ny baiboly masina zay milaza ny ozo na hoe ny fidiovana masina alohan'ny hihaona alohan'ny hiresaka amin'ny Tompo Zanahary izany fampianarana zany dia ho an'ny mpino rehetra na mpino kristiana na mpino musulmane na mpino hindu na judaisme na jiosy zany dia tsy maintsy ataotsika jereo tsara amin'ny toko sy andiny eo agnatin'ny Exodosy averina koa ao agnatin'ny Exodosy toko fahatelopolo andiny fahafito amby folo ka hatramin'ny 120 manazava zany fidiovana masina izay hitatsika ataon'ireo mpino musulmane alohan'ny handeha hiditra alohan'izy ireo hanompo ny tompon'izy ireo Allah ao agnatin'ny moské na hoe agnatin'ny fiangonana ka noho izany nareo kristiana arao atsaka sy andavany fampianarana baiboly arao ny zavatra teneny baiboly satria Jesosy nampianatra n'izany koa ho an'ireo zay mpanaradiany satria izy tonga tsy hanova lalana zay nentin'ny Mosesy io fa tonga zay hanatanteraka zany hoe zavatra lalana nentin'ny Mosesy no ampianarina ny ireo mpanaradiana azy zany hoe nareo kristiana tokony manaraka zany fampianaran'i Jesosy Kristy izany izy dia tonga hanatanteraka fa tsy tonga hanova zany lalana zay nentiny mpaminany Mosesy izany donc mpaminany Mosesy nampianatra zany fidiovana masina izany zay nandidiny Tompo Jehova azy ka Jesosy koa tonga nanatanteraka zany lalana nentiny mpaminany Mosesy izany ka ianareo kristiana zay mpanaradian'i Jesosy Kristy ilay mpino an'i Jesosy Kristy mba tokony hisasa hanao fidiovana masina tahaka an'ireo musulmane alohan'ny hanatanteraka ny fivavahana ao agnatin'ny fiangonana ka am farany aho hoe wa akhira dawan alhamdulillah rabbil alamin wa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.